Teny amin'ny espasy fenoasina an-dranoahitra Itaosy indray no toerana nizaran'ny filohan'ny Madagasikara vaovao MTV Andriamatoa Marc Ramiarinjatovo, pentana na teo aloha PDG NSCAM, expert international en gestion de projet, ny fiofanana maimaimpona mikasika amin'ny famoronana asa. Niompona tamin'ny paikady sy ny teknika famoronana asa ary ny fijerena sakatsakana mikasika amin'ny famoronana asa no votoatin'ny fiofanana. Hita nandritra ity fiofanana ity fa tena liana amin'ny famoronana asa ny tanora sy ireo olona marobe tonga nanatrika izany. Mbola hoentiny mitety faritra moa ity fiofanana ity mba hanampy ireo tanora sy ireo olona liana amin'ny famoronana asa manoloana an'izao kriziny tsy fananana asa izao. Ny teknika rehetra miampy ireo paikady samihafa moa no nozaraina nandritra ity fiofanana ity. Androany moa zany dia nanolotra fiofanana ho anjareo taty amin'ny faritra Tsimondrano tato amina distrika vitsivitsy tamin'ity androany ity mikasika ny amin'ny hoe ny famoronana asa sy ireo paikady rehetrarehetra zany hoentina miatrika izany. Dia hitantsika teo ngamba fa maro ny olona tonga liana ao amin'izany satria fantatsika fa mandalo fahasairana antsika amin'ny resaka asa eto Madagasikara. Dia nanolotra an'izany zahay Madagasikara vaovao tamin'ity androany ity ary ao arindrinao moa dia mbola be dia be no toerana maro samihafa izay mangataka an'izao fiofanana mikasika ny famoronana asa izao. Fa ny tena zava-dehibe dia ny amin'ny hoe ireo olona ireo zany dia efa misy bazy ingana amin'ny asa ataony na talenta ananany dia nampiana ny amin'ny ireo paikady na stratégie ahafahanareo tena manalehibe sy miatrika an'izany famoronana asa satria tsy mora na ny vola tokony entina miasa na ny toe-tsaina na ny toetra tokony entina miasa na ny fampiasana ny talenta dia nozaraina taminareo androany satria izany no tena anisan'ny fototra ngezabe ahafahana zany manao an'ilay asa fahombiazana. Ny faharoa dia ny fahitana ihany koa ny amin'ny hoe tsy dia tena atao olana loatra ny vola fa ny vola zany dia fanampiny. Ilaina dia ilaina ny vola famoronana saingy izao ny olona mihitsy zany no mila volavolaina tsara hanana an'ilay toetra ny olona volona hiatrika ny famoronana asa. Fiara-miasa tamin'ny ONG Taratry ny Hoavy ity fiofanana ity, isan'ny mampahomby ny orinasa iray izay foronina tokoa mantsy ny fahaizana miara-miasa amin'olona hafa rehetra satria ny miara-miasa dia miara-tafita izay teny filamatra ho an'ny MTV raha teo izany. Ho anao izay te hiara-miasa amin'ny MTV dia misokatra ho anao ny varavarana. Misaotra ihany koa no ONG Taratry ny Hoavy izay niantso anay tamin'ity androany ity dia tariketra moa dia hoe miara-miasa dia miaraka tafita satria amin'izao fotoana izao dia ilaina ny fiaraha-miasa na eo anivony fiarahamonina kely misy antsika na ny samy orinasa na ny samy ONG na ny firenena samy firenena dia ilaina ny miara-miasa mba ahafahana zany mahazo ny tombotsoa iomonana na iaintontsika hoe miaraka tafita dia miditsy matoky izay fa ireo olona rehetra izay tsitaka tamin'ity androany ity dia afaka mampiatra vetrany zany famoronana asa izany. Vonina indray an'ireo commune na fiangonana mila ity formation mamaim-poana ity Andriamatoa Marc Ramiarinjatovo, maro raha teo no efa nahita tombotsoa tamin'ity formation ity tao anatin'izay 12 taona nizarana ity formation manerana ny Madagasikara ity. Tsaivina moa fa efa ho 12 taona izay no nanaovana ity formation mamaim-poana ity ary tena nitondra vokatsoa maro ho an'ny olona rehetra izay nanaraka izany. Aza misalasala manatona anay ianareo ho anareo na eto amin'ny taninareo sy ny manodidina na any amin'ny faritany, aza misalasala manatona anay fa izay dia vonina hanome an'izao fiofanana mikasika ny famoronana asa maimaim-poana ho an'ny malagasy efa natao nanomboka tamin'ny taona 7 sy 2000 zany hoe efa ataonany maro no nanaovana azy nefa manodidina ny 2010 taona no nanaovana an'izao tolotanana ho an'ny tanora, ho an'ny reny, ho an'ny mpiasa-panjakana, ho an'ny olotsotra dia tsy manavaka na iza na iza zany izany tolotra sy ny fanomezana maimaim-poana tolotr'asa indrindra ny fiofanana mikasika ny famoronana asa. Ny azo ambara dia izao betsaka ny nanatrika ny formation tao anatin'ny taona maro
ary reny olona reny dia mahazo karazana antsony hoe feedback izay a fa tena nilaindrareo hatramin'ny ity androany ity hoe saotra PDG fa ny zavatra nomenao tany amin'ny 10 taona tany amin'ny 10 taona tany izany nafahanay nampitombo ny ambainday ny olonasanay nafandrareo ny développé aingana zany ny olonasany na eto Madagasikara na any ivelany noho zany dia zany ndray zany zao manao antsoavonareo hoe raha misy commune raha misy faritra raha misy orinasa raha misy fiangonana ka hoe izay tompoka dia vonona ihany koa handray azany fifarana mikasika ny famoronana asa zany dia aza misalasala manatona